fa nofoanany ny tenany taminaka ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany eo manam-pitoviana amin'ny olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo miarahaba antsika izay manatriketo ary miarahaba ihany koa anareo izay manaraka amin'ny aina aman-jery na amin'ny fomba hafa izany. Ny Tompo anie ombanareo hatrany. Zoma fa 7 marsa 420 ahatsiarovatsika ny nanombohana an' Jesosy Kristy tamin'ny hazo fijaliana. Fotoana izay tariny antoko-pihira eto amin'ny fiangonana FPMA Aix Marseille. Dia hiara hitsangantsika ary hamaky ny salamo. Salamo 220 andininy voalohany ka hatramin'ny 220. Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana ny dia mahafoy ahy ianao, lavitra ny famonjenay ny tenin'ny fitarainao. Andriamanitro, miantso aho noho ny andro, nefa tsy namaly ianao, ary noho ny alina, nefa tsy mahita fiononanao. Nefa masina ianao, ry mipetraka eo ambonin'ny fideran'ny Israely. Ianao nitokiny ny razanay, natoky izy ka namonjy azy ianao. Ianao nitarainany ka afaky izy. Ianao nitokiny ka tsy menatra izy. Ary izao dia olotra fa tsy olona. Fantatran'ny olona ny fanevatevany bahoaka. Izay rehetra mahita ahy dia manambany ahy. Manondro molotra izy sady mifikifidoko ka manao hoe akino amin'i Jehovah dia aoka izy hamonjy azy. Eny, aoka izy hanafaka azy raha mankasitraka azy izy. Fa ianao no nampivoaka ahy avy tao an-kibo. Nampandry ahy fa izay ianao, fony aho mbola nampionon'ny rendrika. Nankinina taminao hatrany amboka aho, hatrany an-kibon-drendrika ka Andriamanitro ianao. Aza manalavitra ahy ianao, fa akaiky ny fahoriana sady tsy misy mpamonjy. Tangoronamiko ireo mbola be, ny mahery ny mpasama mametra ahy. Eny, liona mireona izy. Efa ranahidinao ka mivany taolako rehetra. Tahaka ny safoka ny foko miepo atao anatiko izy. Maina tahaka ny tavim-bilany ny heriko, ary ny lelako miraikitra amin'ny lalilaniko. Ao mifofoko ny fahafatesana no ametranao ahy. Fa mitangoronamiko ny ambo, ny fiangonany ratsy fanahy manenitra ahy. Manindrona ny tongotro aman-tanako izy. Masina ny taolako rehetra aho, ary dia mipanjina sady mangarika. Zara ny fitafiako ho azy izy, ary ny akanjoko ilokany. Fa ianao Jehovah, aza manalavitra ny heriko, fangihana amonjy ahy. Vonjeo amin'ny sabatra ny fanahiko, dia ny alina ao amin'ny herin'ny ambo. Vonjeo amin'ny vavan'ny lionao, ary valio ho afaka mitandriko ny ombomanga. Hitory ny anaranao amin'ny rahalaiko aho, eo amin'ny fiangonanao hiderako anao. Amen. Ataontsika ny hira voalahatra.
Iara ivavaka isika. Hoy Isaia hoe, ary ny oloko dia lalany anarako. Eny, amin'izany andro zany, dia ho fantany fa izao no miteny hoe ity aho. Tompoandriamanitra eo, misaotra anao eram-po iratsaina izahay fa mbola namindrano fo ka manam-pofinay. Notahinao sy notantaninao dia tonga eto amin'ity tempolinao hitera sy ankalaza ny anaranao ary hanome voninahitra anao. Tomponay ianao satria mpanjakanay ary tsara ianao ary ambony indrindra amin'izao rehetra izao. Eny tokoa Tompo, voreto izay amin'ny anaranao ary mino fa miaraka aminay eto ianao. Koa sainay ny mangataka aminao ny famelana ireo ratsy vitanay. Na tamin'ny eritreritra izany, na tamin'ny fihetsika izany, na tamin'ny nataonay. Mifona Tompo fa tsy nahatanteraka ny sitraponao. Tsy nanampy ny osa, tsy nivavaka ho an'ny fahavalo, tsy nitia namana, tsy niaiky fa diso, koa dia mamindra fo aminay Tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa aso izay tian'Andriamanitra dia izay voantso araka ny fikasany rahateo. Satria izay fantany rahateo no notendreniko io hitovy endrika amin'ny zanany, mba ho lamato amin'ny rahalahy maro izy. Ary izay notendreny no naitsonikio, ary izay natsony
no hamarininy teo ary izay no hamarininy no nomeny voninahitra koa. Noho ny anarako dia ononiko ny fahatezerako ary ideray dia manenty fo aminao aho. Mety aho, madiova ianao. Ka noho izany dia voavela ny iloko-areo noho ny anarany masina, miderany Tompo. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Mialohan'ny vakiteny dia ataontsika ny hira fahaenina sy roanjato dia efa miroso ty amin'loana ireo tompon'anjara amin'ny vavaka sy vakiteny. Nous prions. Dieu notre Père, nous te remercions encore pour ce jour que tu nous as donné, où nous nous rappelons tous les malheurs que tu as endurés jusqu'à la croix, où tu as souffert à cause de nos péchés. Seigneur, nous allons lire la parole qui vient de toi. Seigneur, nous te demandons d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos esprits et de pouvoir recevoir ta parole qui va être portée par tes serviteurs, par l'Éternel. Tes serviteurs écoutent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te faisons cette prière. Amen. Alors, nous continuons la lecture biblique dans Ésaïe 52, 13. Ensuite, nous passons au chapitre 53, verset 12. Alors, on prend d'abord Ésaïe 52, 13. Aminarany Jesosy. Indro ny mpanompoku ho hita ho endry, isandrata sy ho ambony izy ka ho avo indrindra. Koa dia anome azy anjara amin'ny lehibe ao ary zara babo amin'ny mahery izy satria naidiny ho amin'ny fahafatesana ny ainy ary natao ho isan'ny mpanota izy eny. Izy no nitondra ny fahotany maro sady manao fifonana ho an'ny mpanota. Amen. On continue la lecture. Évangile selon Marc, chapitre 15, versets 24 à 41. Marc, chapitre 15, versets 24 à 41. Ils le crucifièrent
Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était 9 heures du matin quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le motif de condamnation portrait ces mots: le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture: il a été comme parmi les criminels. Les passants l'insultaient et secouaient tête en disant: hé, toi qui détruis le temple, qui le construit en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. Le chef des prêtres, avec les spécialistes de la loi, se moquaient aussi entre eux et disaient: il en a sauvé d'autres et il n'a pas sauvé lui-même. Quand le Messie, roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyons et nous croyons ce qui était crucifié avec lui, l'insultait aussi. À midi, il y eut des ténèbres sur tous les pays, jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et à 3 heures de l'après-midi, il eut s'écrit d'une voix forte. Jésus s'écrie d'une voix forte: Éloi, Éloi, lama sabachthani, ce qui signifie: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient: voici, appelle Élie. Et l'un d'eux courut rempli aux éponges de vinaigre. Il la fixa un roseau et lui donna à boire en disant: laissez tout, voyons si elle viendra le descendre de là. Cependant, Jésus poussa un grand cri et expira. Le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Quand l'officier romain qui se tenait en face de Jésus entendit son cri et le vit expirer de cette manière. Il dit: cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie Magdala, Marie, mère de Jacques, le jeune de Jose, ainsi que Salomé, qui lui suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée, et beaucoup d'autres femmes qui étaient aussi montées avec lui à Jérusalem. Amen. Tsy ny fahafatesana no ambaran'ny azo fijaliana, fa ny voninahitra makany amin'ny fandresena. Ary tsy ny alahelo mampihetsi-po ny kiain'ny liturgia sy ny tenin'Andriamanitra amin'izao fankalazana ny andro zoma masina izao, fa ny fitiavan'Andriamanitra mandresy
ny ratsy satria mahery noho ny fahafatesana ny fitiavana. Zao sika ry havana dia iroso amin'ny antsapana. Fa tsy misy marina na dia iray akory aza, ary samy efa nanita akin'ondry daholo izy rehetra. Tompo, iza no mahajoro ny lohan'ny fahamasinanao? Andriamanitro, iza no mahajanona ny fitsaranao marina? Ny elokay, ny fahatsoanay sy ny otanay no hevitra efa natsanganay nampisaraka anay aminao. Tsaronay ny fahatsoanay, eo anatrehanao mandrakariva ny fahotanay. Koa miaino vavaka Andriamanitro, ka mamondrafo araka ny fahasoavanao. Meteza ray mba hamonjy, ray io mamelany atsoanay. Ira roa, meteza ray io mamela.
mamindra fo sy mianitra Andriamanitra. Maharo-po sady be famindrapo izy. Tsy tia nisy verina dia iray akory aza. Ka noho ny aminy dia natolo ny zanany lahatokana. Jesosy Kristy ho fampihavanana azy amiko sy aminao. Mafy anefa ny ainan'i Jesosy ny fankatoavana izany sitrapon'indray izany. Fijaliam-panahy miaro fijalian'ny nofo no nosedrainy tao Getsemane hatrao Kalvari. Eny tokoa, raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Fanatitra iray monja ho mandrakizay no natolotra Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ho avitra ho ahy sy ho anao. Nefa tsy nijanona teo izy, fa mbola manohy ny fona sy mivavaka ho ahy sy ho anao eo ankavanany iray. Koa nahoana ny tsy hisaotra Tompo? Nahoana ny tsy hidera ny fahasoavanao? Ira telo, raha eo raha sitrakao, natolotra ho avitray ny olatrao. Bye.
nanetry teny izy ka nanaikatra amin'ny fahafatesana. Teny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Izany fahafatesana izany no antoka ho an'ny mino ny ahazony ny fiainana mandrakizay eo anilan'iray. Jesosy ilay maty no ombona teo amin'ny hazo fijaliana. Jesosy ilay nitsangana tamin'ny maty no ambaranay ianao amin'io. Ary tonga reharehanay izay mino azy ny hazo ny ijaliana, satria teo ny nahatanterahany famonjena sy ny fitiavana faratampony natolotr'Andriamanitra ho an'ny olombelona rehetra. Ira roa, aive, reharehako ny hazo. I
famonjena mandrakizay nomena maimaim-poana anefa novidiana lafo tamin'ny ranony zanalahy tokana no natolotry ny ray ho an'izay mino azy. Tsy misy fitiavana lehibe mihoatra noho izany ho an'izay nandray hery avy aminy ka mitondra ny anarany zanany. Ndeha hanolotra ny fontsika, ny tenantsika, ny fanahintsika, ny herintsika, ny saintsika rehetra hitiavana azy isika. Eny, ndeha hity azy satria izy tokoa no efa tiantsika taloha. Hira telo ho famaranana ny antsa-panahy sy ho fanavaozana indray ny fanoloran-tenantsika. Kalvaria, tsy ampy izao ry Jesosy. Isakini maheno aho na mahita soratra hoe Kalvaria dia tsaroky anao Kristy nijaly ny ari-pery tsy namaly nanatsatray anao
dia misaotra ny antoko-piritsika ry havana ary indrindra misaotra ny tompo nomeny fotoana sy ny hery na ahafahana nanatanteraka izany antsampana izany. Izao sika dia tonga amin'ny fotoana ilazana ny raha ara-piangonana. Dia mbola faly miarabantsika amin'izao andro areva izao, sotra ny korala araka ny tenen'ny tonton Serge teo ny filohan'ny amafy na totosa soamatsara ny atsampanahy ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Sotra anazy tsika satria afaka tafavory teto indray tsika ny dera ny eno ny fankalazana ny anaran'ny tompo amin'izao andro somamasina izao. Fo ihany ny vaovao antsika fampatsahivana fotsiny ny programa amin'ity farany herinandro ity amin'ny alahady zany ny fotoanantsika dia manomboka amin'ny 10 azadino arak'ile fampatsahivana natao hatrizay teo zany fa miova ny orantsika. Donc on avance d'une heure la montre, donc on perd 1 heure de sommeil. Donc on n'oublie pas que si c'est à 9 heures, heure actuelle, ce sera à 10 heures. Donc manatenatsika rehetrarehetra tsy ho tara amin'io andro io. Ny alatsinainy indray dia ho tanterahantsika koa ny excursion fiangonana. Dia nisy araky ny tenenina omaly zany raha ratsy ny andro dia ho ampifantarana antsika eo ihany eo aiza nanaovana ny excursion fa eo ampandiniana anazy ny tompon'andraikitra. Azadiny koa amin'ny alahady raha intsy amin'ny rakitra afaka manao rakitra mialohantsika araky ny nampalazaina antsika fampatsihivana antsika dia nahazo terminal bancaire ny fiangonana dia afaka manao rakitra zany ka afaka toa dia totosaintsika ireo zay afaka anao an'izany amin'ny alalan'ny carte bancaire etserina miaraka amin'ny équipe finance. Dia izay indray ny vaovao antsika androany dia mirary soirée bénie antsika tsirairay avy dia bon retour any an-trano tsirairay avy tsika. Sotra tompo voninahitra ho an'ny tompo rery any. Dia misaotra ny hitony isika ry havana nanambary izany vaovao zany ary saika adiniko fa dia misaotra antsika ihany koa niara-ny vavaka ary ny aino ampitiavana ny antsapanahy teo dia mbola mamerina ny fisaorana ny tompo ho aza rery ny voninahitra. Tonga amin'ny vavaka fangatahana sy fisaorana isika izao miangavin'ny tompony anjara. Manasantsika iara io mombavaka tompoko. Ray malalo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, misaotra anao zahay noho ny alehibe ny fitiavanao anay. Tianao loatra zahay ka nafoina ho faty teo amin'ny toeranay ny zanakao latokana. Misaotra indrindra ray io. Tianao loatra izahay ka navelanao ny elokaina tsy mendrika izany azy izahay. Misaotra indrindra ray io. Tianao loatra izahay ka tsy misy tianao ho very na dia iray aza. Misaotra indrindra ray io. Misaotra anao izahay fa mbola noho ny fahasoavanao no mahatoa izao anay. Mbola noho ny famindramponao no ahafahanay miombom-bavaka amin'izao fotoana izao. Mahatsapy izahay fa ianao ny tompon'ny ainay, tsy misy tompony ampitso tompo, eny na ny anio aza tsy fantatray. Jesosy Kristy, ianao ilay tsy nisaina fa tsy niana tanteraka ny sitrapon'ilay ray,
ianao ilay nandony vidiny tsy famendrehanay, ianao ilay tsy mba nanota nefa ny babiny eloka rehetra, ary nanaiky ny izaka ny vokatry ny ota dia ny fahafatesana izany. Misaotra indrindra Tompo. Porofom-pitiavana lehibe, tsy mba toy ny fitiavan'olombelona izay tsy azo antoka, kanefa na ny olombelona aza mba hitokianay, ary indraindray ny fitiavanao indray no ataonay tsinotsinona. Toa adionay ny aretanao ny mafy, ny ainanao ny tsaka, ny telomanao ny mangidy, ianao ilay nororana, no satroan-tsilo, no lavina sy no elohina, na latsa-drà no vonoina. Nataonao ampitiavana ho anay anefa izany, ho famonjenanay mpanota mba hanananay ny fiainana mandrakizay. Misaotra indrindra Tompo. Minitsy mahalala amin'ny famonjena vitanao izahay, ary mbola manaiky gadray ny fahotana maro isan-karazany. Mini manadino izahay fa efa olon'afaka satria no ianao mpamonjy. Tsy avy amin'ny herinay na ny zavatra ataonay na tsy ataonay, fa fanomezana avy aminao. Mbola manaiky havana aminay ianao Tompo. Misaotra indrindra. Ampianaro izahay ahay hanetry tena tahaka anao, ahay hifankatsy mba ho tena taratra, fa mpanara-jianao, fa tena kristianina. Ampianaro izahay ahay ihany koa hanaiky sy hanao ny sitraponao Andriamanitra, hanome voninahitra ny anaranao amin'ny zavatra rehetra ataonay, amin'ny fiainanay andavanandro. Ampianaro izahay Tompo ahay atoky anao, ametraka ny fiainanay ampelatananao, atoky ny fitantananao. Ankehitriny, fantatray fa tsy misy tsy hainao atao, fa na ny fasana aza resinao, ny fahafatesana aza tsy nahatananao. Jesosy, ianao efa nilaza fa ninona no angatahanareo amin'ny anarako, dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Ka indreto izahay manantona anao, mangataka aminao, mametraka ny fanahiana rehetra ampototry ny azo fijalianao. Entinay aminao Tompo, ny aretina mangeja ireo marary rehetra, ninona endry, n'aiza misy azy ireo. Ianao ny dokotera ambony dokotera rehetra, mahay manasitrana sy manafaka amin'ny fijaliana. Omeo ny fiadananao izy ireo. Ireo izay anatin'ny fahoriana, anatin'ny tsy fisiana, izay mety mahatsiaro irery, mieritreritra fa tsy manana nizaniza ianteherana, izay mahatsapa amin'ny zakany tsirariny, izay atao tsinotsinona, mety tapidalakale. Tsy ho diso anjara amin'ny fahasoavanao izy ireny. Mino izahay fa hiposaka indray ny masoandron'izy ireny manana anao, ary hanokatra varavarana ho azy ireny ianao, feno fanantenana, feno fifaliana. Entinay hanatrehanao ny nosinay Madagasikara, nosy maminay, lavo tanteraka. Mangataka anao hanariny indray Tompo. Omeo fahendreny ireo mpitondra, hitondra araka ny fahamarinanao, mba tsy ho mafy na ho baikoa ny fitiavan-karena, fitiavam-boninahitra, fa kosa baikoa ny fanahy masinao. Ireo vahoaka kosa foazo amin'ny torimaso hitodika indray aminao. Ny teninao ray eo no hitokianay. Raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako ho avy hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hiaino any an-danitra aho ka hamelanelony ary hahasitrana ny taniny. Mino izany izahay. Ty tany izay mandray anay itsy, la Frantsa, dia angatahanay ny fiadananao no aoka hitoetroeto mandrakariva. Andriamanitro, tahio ny fiangonana FPMAX Marseille sy ireo fiangonana rehetra manerana izao tontolo izao. Fiangonana, fikambana mpino sy manaiky anao Jesosy ho tompo sy mpamonjy. Ny fanamasinao hitaridalana anay, hitondra anay amin'ny lalana izay notendrenao anay tsirairay avy. Anefa ihany koa ny afatrao dia mba hahatonga izao tontolo izao ho mpianatrao. Manaiky ho fitaovana izahay Tompo ka ampiasao arak'izay ilaivanao anay. Mino izahay fa Andriamanitra velony ianao ka maheno sy mamaly vavaka.
farananay izao fotoana izao amin'ny vavaka tsara indrindra ny ampianarinao manao hoe ranay eo izany an-danitra ho amasinany eny anaranao ho tonga any eny fanjakanao atao any eny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra meo anay io izay nasaza ho anay ary mamelany olokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondranay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay amen. Alohan'ny andrenesantsika ny afatra sy ny tsodrano dia ho ataontsika ny hira voalahatra fa 2 andininy voalohany ihany. Fa raha ny rany iosolahy sy ny rany ombivavy ary ny laveno-batotry ny ombivavy afafy amin'izay voaloto no manamasina hatramin'ny fanadiovana ny nofo maika fa ny rany Kristy izay manatitra ny tenany tsy manatsino an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no anadio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanimpoanareo koa an'Andriamanitra. Raiso ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Andriamanitra fiadanana ny hamasina anareo samy tanteraka ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy. Mahatoko izay miantso anareo sady izy ihany no anefizany. Ataontsika ny andininy faefatra amin'ny hira fa 2 fa malala. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompoa ny Tompo. Dia mirava ny fotoanantsika androany ry havana. Bonne soirée daholo dia amilady ny fotoanantsika.